Zaza fito taona nisy nanolana tao mangarivotra tsoroany mandidy ary natao hevaza moa izany zazavavikely fito taona izay nisy nanolana izany ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika tao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono na mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka azy tapaka an'ity saina ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipoko zay dia ny mahakasika ny fanaovana hevaza an'ilay zazavavikely fito taona izay nisy nanolana no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto niteraka resabe ny momba any nantianaina ilay lehilahy izay voasambotra niaiky fa namono any Honoré izay mpamily taxi hita faty ny 24 Desambra teny Alasora teny. Nitaraina ny fianakaviany maty fa tsy hita tao amin'ny komisaria Alasora ity lehilahy voasambotra ity fa tafapritsaka. Tsy niandriela taorian'izay dia nanao fikarohana ny mpitandron'ny filaminana ary vetivety dia tratra ilay lehilahy. Araky ny fanazavany hatrany dia tahaka izao hita amin'ny sary izao no nataony rehefa niala tao anatin'ny izay fonja izay. Tsy Spiderman nakory ity hitantsika ity fa inantianaina ilay namono mpamily taxi teny Alasora. Nitsoka teo amin'ny violon komisaria Alasora izy ny sabotsy alina ary rehefa voasambotra teny Mangakely kosa izy taorian'izay. Nasaina naverina ny fomba nitsoahany tao ary dia natory ny soamantsara an'ireo polisy izany fomba nitsoahany tao anatin'ny fonja izany. Taorian'izay moa dia fantatra fa nidoboka vonjomaika eny Tsiafahy nantianaina rehefa natolotra fampanoavana. Izy ilay namonany haja izay mpamily taxi. Efa mikaroka ilay namany polisy-pirenena amin'izao fotoana izao. Izy moa ilay tafapritsaka tao anatin'ny violon izay nahaberesaka ary vetivety dia tratran'ny polisy indray izy rehefa aveo. Midika izany fa tena tsy kely lalina ny ratsy ary mahita hirika foana ary zalam-panao ratsy reto tato ato zay indrindra fa ity resaka fivoahana avy ao anatin'ny fonja ity dia tahaka nyreny hita anaty filma reny mihitsy zany no nivoahany ity lehilahy izay mpamono olona ity tao anatin'ny fonja tao amin'ny komisariany Alasora izay. Lehilahy roa indray no tratehaky ny polisy-pirenena rehefa nisikotsikotra saika hangalatra moto an'olona teny amin'ny trano fitaratra Akorondrano ny asabotsy talohan'ny fety iny. Mbola teo am-pikasana hanao an'izay asa ratsy zay moa ireto lehilahy anankiroa ireto no tratehaky ny polisy dia avy hatrany dia niraisim-potsiny ary noentina tany amin'ny bureau polisy. Raim-pianakaviana iray indray 30 taona tratra nangalatra bûche de Noël tamin'ny 12 Desambra lasa teo iny izay andro nahaterahany mpamonjy teny Vatofotsy Antsirabe. Tranon'ny mpampiasa azy ihany no nanaovany asa ratsy. Ankoatran'io mofo mamy io dia lasa koa ny vary amina gony, ny bisikleta sy ny fitaovana an-dakozia maromaro izay noentiny ity lehilahy izay nangalatra tao mpampiasa azy ity hatrany. Mpitondra taxi bisikleta indray Mailobe fa nitondra rongony. Tamin'ny sabotsy talohan'ny fety iny moa nahitana an'ity mpitondra bisikleta izay nitondra rongony ity tany Mercy tosika tany. Vokany dia noraisim-potsiny sy nanokafan'ny polisy-pirenena fa mitorana izy taorian'izay natratrarana azy izay tao anatin'izay fitondrasana rongony izay. Tsara ho mariana hatrany fa voararany lalàna izany hoe mitondra zava-mahadomelina izany na mamarotra izany na mamokatra dia samy voararany lalàna avokoa ny famokarana an'izay zava-mahadomelina izay. Efa misy olona tratrany variole de singe na mpox ihany koa any Antananarivo renivohitra raha nambaran'ny dokotera Domina Soakanto Rakotonoelina tamin'iny herinandro lasa iny. Raha toa ka tany Mahajanga no nipoirana izany valanaretina mpox izany ary izay tena mirongatra tsy misy toazy amin'izao ankehitriny izao. Ka ny afatra melomelo hatrany fa io mpox io dia karazany aretina izay tena mifindra ary mafana dia mafana ny fifindran'izy io raha toa ka tsy mitandrina izay. Ka aleo misoroka toy izay mitsabo ary aleo mitandrina lalandava sao dia tratrany patsaray tsomby vava ao anatin'ity fiparitahany valanaretina mpox amin'izao ankehitriny izao. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika an'ilay fanolanana zazakely izay 7 taona monja tany Tsoroany Mandidy tany. Tamin'ny andro 17 Desambra iny tamin'ny 4 latsaka fefany no niala tao amin'ny service pédiatrie CCR Bongolava nentin'ny ambulance niakatra any Antananarivo Justine kely ka centre Vonjy akaikin'ny Befelatanana no mandray azy ary mbola ao anatin'ny tsy fahatsiarovantena tanteraka izy tao anatin'izay fialany tany an-toerana izay.
araky ny resaky ny fianakaviana dia hitory izy ireo tsy fahafantarana anotsy nasahiny izy ireo nitory ilaina vandoza izay tsy fantatra ka tsy hita izay hitoriana azy saingy rehefa nazavaina taminay ho izy ireo hatrany dia nanapa-kevitra izahay fa hitory noho ny fanomezan-tanana natsehontsika avy amin'ny toerana samihafa dia afaka noho ny fitsabony hanao scanner izy ary irarina ny azony fahasalamana sitraka sy telina indrindra hoy ny fianakaviana tompoko misaotra ianareo ihany koa izay nanaparitaka ny vaovao tao anaty mizeritsera Facebook mba ahafahana nikaroka an'izay navandozy ho an'izay mbola vonina hanampy dia afaka mandray hatrany ireo laharana izay efa nalefan'izy ireo fa tena sirana ny fianakaviana ka entina hanampiana azy ireo izay miaraka amin'ny any azonao atao ny mitsidika azy mivantana eny amin'ny centre vonjy ary afaka miantso ny laharana izay ahazona azy ireo ihany koa ianao rehefa tonga eny an-toerana eny midika izany fa tena efa nivadika biby ny olombelona amin'izao satria nanjaza fito taona aza dia aholana tsy ananana antra tahaka an'izao niseho tany tsoroany mandidy izao nefa tadidio fa maro ireo karazana mpivarotena isan-karazany irony tokony afaka hanaovana an'izay hetaheta amin'ny filana izay fa nahoana nefa ny zazakely izay mbola tsy mahay ninina ria no aholana dia faly ny handratra zanak'olona fotsiny izany ve tsy efa toetrana biby izay tena mendrika saziana faraky izay hensitra izay rehetra tratra manao an'izay habibiana amina fanolanana izay fa tsy mendrika ny toetran'olombelona intsony izany fa tena biby tanteraka izay manao an'izay fanolanana izay engane hahazo fahasalamana soamantsara ity zazakely izay voaholana ity ary engane ihany koa hotratra soamantsara izay navandoza tao anatin'izay habibiana tamin'ny resaka fanolanana izay araka izany dia tsy tokony handeferana intsony ny tsangan-javatra tahaka an'izao satria efa matety-piavy loatra ity resaka fanolanana izay tena nahazo vahana tato ho ato ity ary ity resaka fanolanan-jaza ity dia hita fa tena nahazo vahana ihany koa tato anatin'ny 2 taona tato mandeha ihany ny fanontaniana mipetraka ny fiarahamonina amin'ilay manao hoe noho ny fanatontoloana ve sa noho ny fijerena sara afady diso tafahoatra no mahatonga an'ireo karazan'olona izay lasa manao foana ao anatin'izay resaka fanolanana zaza tsy ampitaona izay tokony arahana maso ankaiky foana ny zaza ray aman-dreny mba tsy ho tratrany izay fanolanana sy fanararaotana ataony hafa izay fa misy ireo karazan'olona izay tsy valahara dia faly ny hanimba sy hanararaotra zanak'olona fotsiny ao anatin'izay filan-ratsin'izay zaza fito taona avy no naholana tsy mba zaza efa lehibe sanatria na dia efa lehibe na dia kely aza dia rahana lalana foana izany hoe manolana izany izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milike ny video antsika ary tsara voatrano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa